Hidiran'i Jehovah mifoky rehetra aho, hanambarany fahagaka anao rehetra aho, ho faly sy ho ravoravo aminao aho, hankalaza ny anaranao aho, ry avo indrindra. Tsy faliana lehibe ho anay ny miarabantsika rehetra ny an-tokantrano, nahatratra izao sabata mahafinaritra izao. Tahaka ny mpanao salamo dia andeha isika ho feno fiderana, ho feno fifaliana ary ho feno fankalazana an'Andriamanitra mandritra ity andro manokana ity dia ny sabata izany. Ho fanombohantsika sahady ny fotoana ary dia manasa antsika tsirairay avy mba hitsangana, hiaraka hanao ny hira fanoloran-tena isika ao amin'ny fihirana adventista laharana fahaenina amby enimpolo sy eninjato mitondra ny lohateny hoe Raiso Tompo. Raiso Tompo ny foko anao, raiso ka basasa na tsy mendrika saziovy ho anao. Suni fuku raisu anau, raisu kamba anzakau, raisu tumpuo, raisu kasasa. Jika refusi bamatiu luatu lutrani tiazukuba nakla umekwana. Sao dia manasa antsika indray hanetry tena hivavaka, miaraka hivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao izany amin'ny
zao fotoana zao ahafahanay mbola miondrika eto indray dia ankehitriny zay te hifona ny amin'ireo tsy fahantanterahanay, mifony zay ny amin'ny mety tsy hanomezanay fotoana malalaka anjakanao eo amin'ny fiainanay, mifony zay ny amin'ny tsy hamelanay hialohavanao eo amin'ny fiainanay, ary mety ihany koa mety mamela ho anjakan zavatra hafa eo amin'ny fiainanay, dia mifony zay ny amin'ny zavatra rehetrarehetra izany. Maro be ny fahotana izay mety vitanay isan'andro ataonay, dia hifona tanteraka ny amin'izany zay Andriamanitra amin'ity androany ity. Ankehitriny dia te hihetry tanteraka ny amin'ny iray manontolo, ary te ho anjakanao feno tanteraka izay Andriamanitra, ka manolotra ny tenanay sy ny aminay rehetra izay mba ho anao rery ihany, ary aoka ny fiainanay dia hialohavanao mandrakariva sy ho anjakanao mandrakariva, dia amin'ny anaranao rery ihany anaovako izany vavaka izany. Amen. Zao dia tonga amin'ny fotoana amin'ny fanolorana ny fanatitra sy ny ampafolony indray isika. Ka mandra-pimakomantsika any tokantrano any dia manasa antsika mba hijery an'ity lahatsoratra anankiray izay nisoratana tao amin'ny gazety boky izay mivoaka isa-telo volana ao amin'ny fivondronam-be an'ny fiangonana adventista ity. Zao ny voalaza: ry tanora lahy sy vavy, raiso ny asa izay niantson'Andriamanitra anareo, ampianatra anareo ny fomba ampiasana ny fahaizanareo amin'ny tanjona tsara i Kristy, rehefa mandray ny hery manosika ny fanahy masina ianareo ka miezaka ny mampianatra ny hafa, dia ho afaka hamoaka ny teny vaovao sy hafinaritra aok'izany ho an'ny mpiaino anareo ianareo. Mivavaha sy mihira ary torio ny teny. Tian'Andriamanitra ny andraisan'ny vahoakany mba hahafahan'izy ireo manome. Tokony hizara amin'ny hafa izay nomen'ny Tompo azy izy ireo.
tahaka ny vavolombelona tsy mizahatavan'olona sy tsy tia tena, ary efa mirotsaka ao amin'ny asa ianao ka miezaka ny hanatratra fo maro amin'ny fomba rehetra eo am-pelatananao, dia aoka ho azo antoka fa miasa amin'ny fomba izay manala ny hevitra mibahana ao an-doha rehetra ianao, fa tsy sanatria ampitsiry izany. Aoka hianatra mandrakariva ny fiainan'ny kristianao dia miasa tahaka izay niasany ary manara ny ohatra napetrany. Izany teny izany indrindra ry havana no entina hanentanana antsika. Ny ten'Andriamanitra dia manentana antsika mba tsy ho tiany tenantsika fa mba hay hizara izany amin'ny hafa, satria Jesosy dia maty hosorona ao antsika ary nomeny maimai-poana izany, dia noho izany fahatsapana izany no anentanana antsika ihany koa mba hizara maimai-poana, ka manentana antsika ary mba hanatotosa izany fanaovana ny fanatitra sy ny hampafolony izany any amin'ny toerana misy antsika tsirairay. Rehefa avy nanatanteraka ny fanatazana ny fanatra sy ny hampafolony isika, dia manasa antsika any tokantrano andray ankehitriny mba hiaraka hanondrika ny lohantsika hivavaka. Tompo malalo misaotra anao izahay androany fa mbola afaka indray namerina ny fanatitra sy ny hampafolony, apahany sombony tamin'ireo fitahiana izay narotsakao taminay. Misaotra Tompo noho izany fahasoavanao izany, noho izany fitahianao izany, ary ankehitriny dia tsy ny vola na ny harena na ny fananana ihany no atolotrayanao, fa atolotrayanao ihany koa ny tenanay mba ho fanatitra velona masina akasitrahanao. Dia mitahi manokana ianao an'izany vola izay no arotsakay teo izany mba havita amin'ny fanitarana ny ambainday ny asanao maneran-tany. Tonononay izany mivavaka izany noho ny amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère, brille sur moi, brille sur moi. Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur. Que la lumière soit. Seigneur, tu me conduis dans ta présence, de la nuit dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi mes ténèbres, consume-les, brille sur moi, brille sur moi. Brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint.
torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Ba-dum-bum, doo-doo-doo, doo-doo, ba-dum-bum, doo-doo-doo. Bonjour les enfants et je vous souhaite un bon sabbat à tous. Aujourd'hui, l'histoire que nous allons regarder est intitulée « Dieu est mon sauveur ». Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Dieu est mon secours ». Ce matin-là, il était autour de 8 heures lorsque son fils, qui était asthmatique, a commencé par développer certaines complications. Il devait être transporté à l'hôpital le plus proche, à 1 kilomètre environ, sinon ce serait fatal pour lui. Elle a appelé un voisin qui avait une voiture, mais le voisin dit qu'il n'avait pas d'essence. Ensuite, elle a appelé le pasteur, qui a dit qu'il avait la visite de pasteurs venus de très loin et ne pouvait pas les laisser seuls pour le moment. Elle a donc décidé de porter son fils à pied à l'hôpital. Elle ne pouvait pas imaginer perdre son unique enfant de la même maladie qui avait tué son mari quelques années plus tôt. Elle avait aussi un problème avec sa jambe et ne pouvait pas marcher assez vite. Et son fils était assez lourd pour qu'elle puisse aller plus vite. Le long du chemin, elle rencontre des gens qui se précipitent pour se rendre à leurs lieux respectifs. Elle a essayé de leur demander de l'aide, mais tous étaient concentrés sur leur chemin. Elle a aussi essayé de faire de l'autostop, mais aucune voiture ne s'est arrêtée en leur faveur. Elle est tombée plusieurs fois, mais elle devait rester en mouvement. Puis, un homme qui était considéré comme malade mental et qui avait l'habitude d'errer dans ces rues, les remarqua. Il a couru vers eux et prit le fils sur son dos. Seul cet homme dénudé qui paraissait fou pouvait comprendre parfaitement ce que cette mère voulait dire. Remarquant le garçon désespéré qui avait du mal à respirer, il le posa sur son épaule et dit à la femme « Ne vous inquiétez pas, tout ira bien ». Lorsqu'ils sont arrivés à l'hôpital, l'enfant a été pris en charge par les médecins. 10 minutes plus tard, un médecin s'est approché de la mère pour lui donner des nouvelles. « Vous avez de la chance, madame. Si votre fils avait été emmené 5 minutes plus tard, il serait déjà mort. » Peut-être que vous-même, à cet instant, vous êtes désespérément en attente d'une offre, d'un travail, d'une aide ou de quelque chose qui devrait vous parvenir de quelqu'un ou d'une catégorie de personnes susceptibles à vous satisfaire. Mais aujourd'hui, Dieu m'envoie vous dire de placer votre espoir en Dieu, car il est votre secours. Peu importe ce qui peut vous arriver, peu importe ce que vous traversez dans votre vie, si vous vous remettez entre ses mains, il a de bons plans pour vous. Ne vous découragez pas, je sais qu'il vous assistera en toutes choses. Avec Dieu, toutes choses sont possibles. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, nous dit le psaume 46 au verset 1. Que le Seigneur vous bénisse. Comme vous l'avez vu dans cette histoire, Dieu est venu au secours de cette maman et de ce jeune garçon. Alors vous aussi, mes petits-enfants, faites confiance au Seigneur, car il a des projets pour vous, et même si vous passez des moments difficiles ou que vous attendez une prière de Dieu, sachez qu'il sera toujours là pour vous répondre. Et comme le dit ce passage dans Psaume chapitre 46, verset 1, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mes enfants, faites confiance à Dieu et il interviendra dans votre vie.
Bon sabbat. Dia hisotra an'Andriamanitra manokana amin'ity androandroany ity, eto amin'ity toerana izay mandray antsika, mampatsiaro ny zavaboary, mampatsiaro ny fahasoavan'Andriamanitra, mampatsiaro ny fitiavan'Andriamanitra antsika zanak'olombelona dia nomeny toerana tahaka izao, meny ny zavaboary ahafahantsika mahatsiaro mandrakariva isaky ny sabata fa tia antsika Andriamanitra ary meny zavatra tsara ho iarahantsika miaraka aminy. Ny hafatra izay ho zaraintsika androany dia mitondra ny lohateny manao hoe Tompo arovy amin'ny hetraketraky ny fiainana. Tompo arovy amin'ny hetraketraky ny fiainana. Betsaka ny zavatra mianjady amin'ny fiainantsika. Eo ny fahoriana, eo ny aretina, eo ny fantrana, eo ny tsy fahombiazana, eo ny mety hoe fahalemena, eo ny mety hoe fahasembanana, eo ny mety hoe fisarahana, misy ny ady, misy ny ororo, misy ny tahotra, misy ny zavatra isan-karazany ary misy hatramin'ny fahafatesana izay mampisaraka antsika. Nefa izany rehetrarehetra izany dia ahatsiarovana fa ary manosika antsika hifikitra misimisy amin'Andriamanitra. Ty hafatra ty dia mitopy amintsika tsirairay avy izay sedra ny fahasahiranana, sedra ny fahoriana amin'izao vaninandro izao, na ao anatin'ny aretina izany, na ao anatin'ny tahotra izany, na ao anatin'ny zavatra isan-karazany famaofao mafy mahazo antsika amin'ny fiainana. Mety hoe mitodika amintsika koa izay manana namana, manana havana manodidina antsika izay sedra n'izany fahoriana, sedra n'izany fahasahiranana mafy izany amin'izao fotoana izao. Azontsika zaraina izany hafatra izany, azontsika ampitaina izany hafatra izany, azontsika raisina ao antsika ary omena andreny namantsika manodidina ireny ihany koa. Izao hafatra izao koa dia mitovy amintsika rehetrarehetra izay mety hoe sedra n'izany fahasahiranana izany amin'izao fotoana izao, fa manome fampahirezana ao antsika koa raha sanatry n'izany ka tratra izany fahasahiranana izany. Dia Andriamanitra ny hampatsiahy antsika ny fitiavany ary hampatsiahy antsika ny zavatra rehetra izay ho resahana amin'ity hafatra androany ity, ka tonga antsika manao hoe rehefa tonga izany fotoana izany dia vonona koa Andriamanitra satria fantatro fa tia mandrakariva ianao. Alohan'ny hidirantsika misimisy kokoa amin'izany lohahevitra izany dia jerena vitsivitsy hoe ny momban'ny hoe inona ny fampianaran'i Jesosy ary inona ny zavatra nitranga tamin'ny fiainan'i Jesosy nahatonga an'izany resaka hoe sedra sy fahasahiranana amin'ny fiainana izany ka tokony andraisantsika lesona androany. Dia maranantsika anazy izy teny fampahirezana vitsivitsy koa izay avy amin'ny soratra masina izay ho antsika tsirairay avy. Fa alohan'ny hidirana amin'izany dia reto misy hevitra vitsivitsy izay diso ka mety hoe mahatonga antsika ho voafitaka amin'ny momban'izany hoe setrasetra na hoe fisedrana amin'ny fiainana izany. Dia ny voalohany amin'izany hevitra izany dia ny hoe ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra dia fiainana misosa fotsiny. Ohatrany hoe miravina daholo ny olana rehetra, tapitra ny fahasahiranana, vita ny aretina, afaka ny fahantrana. Fitaka mety hoe mahazo antsika izany ka mieritreritra manao hoe raha miaraka amin'Andriamanitra izany dia tsy misy olana intsony. Izao nefa ny zavatra mitranga tadidio fa na miaraka amin'Andriamanitra isika dia tsy maintsy misy ny olana. Tsy misy ny fitsanganana amin'ny tena maty raha tsy nisy ny fahafatesana, tsy misy ny fanasitranana raha tsy nisy ny aretina, tsy misy ny fahasoavana sy ny fanambinana isan-karazany sy ny famonjena raha tsy nisy ny hoe fahaverezana. Ka tadidio fa tsy maintsy misedra n'izany fahasahiranana izany daholo ny olona rehetrarehetra. Ny fitaka anankiray mety azo antsika dia hoe avy amin'ny hafa ny mahatonga ny fahoriako. Raha vao misy olana mitranga amiko dia hoe
satria fahadisoa ny hafa zany, satria ny hafa no manenjika anahy, satria ny hafa no tsy tia anahy. Tadidio fa hoy ny soratra masina manao hoe fa tsika tsy miady amin'ny nofo sy ny rà fa avy amin'ny fanjakana zay na ity ambany zany na any amin'ny lanitra any zay tsy hita maso, reny no manjaka ary mitady zavatra manimba atsika. Dia misy hevitra diso anankiray koa mety hoe ao anatinareo dia fao tanteraka zany no milaza manao hoe za ty dia tena efa voaozona mihitsy, efa voaozona mihitsy ahako, ka zany mahatonga an'izany zavatra rehetrarehetra mianjady amiko. Tsy misy olona hoe voaozona zany, fa za matoky fa eny fa na dia ny sarotra indrindra eto amin'izao fiainana zao ary dia hain'Andriamanitra ny manala izany amin'ny fiainantsika ka matoky ary mahirezatra amin'ny farany. Ary mety hoe fitaka iray farany izay azoko tsoahana eto, mety misy hafa fa ny anankiray dia ny hoe rehefa manota dia rendoza. Zany hoe rehefa misy zany ny raha vao misy ny loza na misy ny aretina dia tonga dia na mamelotena na elohan'ny hafa manao hoe enao iny matoa tratrany Covid, matoa enao tratrany zao na tratrany fahadisoana ohatran'izao dia satria enao tena nanota. Marina fa rehefa manota dia na solavaka dia tsy maintsy misy vokany ratsy amin'ny zavatra iainantsika. Indraindray dia mety tsisy hoe vokany ratsy, nanao ratsy nefa tsisy ininona. Misaoran'Andriamanitra satria fahasoavan'Andriamanitra zany. Fa tsy hoe kory hoe satria ny mpanota na hoe satria tsika nanota dia herendoza, na dia ny marina ary na dia ny matoky an'Andriamanitra aza dia voany zany fisedrana zany koa ary voan'ny setrasetra ny fiainana zay mahazo atsika ihany koa. Jerony ny fiainana zay sy ny fampianarana zay nomeny Jesosy atsika dia ahitantsika an'izany. Ny lesona zay hitantsika amin'ny fampianarana voalohany Jesosy dia ao Marka 7:12. Raha Marka 7:12 dia azontsika vakiana tahaka izao hoe ary Jesosy nilaza taminy hoe tamin'ny mpianatra zany, mitandrema hozy izy fandrao hisy hamitaka ianareo, fa maro ho avy amin'ny anarako hanao hoe izao no izy, ka maro no voafitany. Ary raha mandre ady na filazana ady ianareo dia aza matahotra fa tsy maintsy hisy izany, nefa tsy mbola tonga ny farany. Fa raha hisy firenena hitsangana hamely firenena, ary hisy fanjakana hitsangana hamely fanjakana, ary hisy horohorontany amin'ny tany samihafa, sady hisy mosary, izany no fiandohan'ny fahoriana. Dia hoy Jesosy hoe mitandrema, miambena, ka mivavaha, fa tsy fantatrareo izay havian'ny fotoana. Tiany Jesosy teneneny dia zao hoe tokony hitandrina isika, ary tokony hiambina, ary tokony hafantatra fa izany zavatra izany dia hitranga. Ny fahoriana dia hitranga, ny mosary dia hitranga, ny ady dia hitranga, ny aretina dia hitranga amin'ny fiainana. Ka hoy izy hoe mitandrema ary miambena. Ary ny fampahirizana tenenin Jesosy hoe dia hoy izy hoe mba tsy ho tampoka aminareo zany dia fantaro fa izy ary mivavaha, mitoera mandrakariva miaraka amin'Andriamanitra. Ny fampianarana nataon'i Jesosy eto dia nitanterahany tanteraka tamin'ny fiainany. Dia raha zointsika ny fiainan'i Jesosy eo amin'ny filazantsara ray manontolo dia hitantsika fa Jesosy dia olona nitandrina, olona niambina, sady mahafantatra izy ny hoe inona avy ny zavatra ratsy rehetra mety hitranga, fa indrindraindrindra Jesosy dia nivavaka mandrakariva. Marina fa zanak'Andriamanitra izy, marina fa nitoetra tamin'ny fananan'Andriamanitra, fa na zany ary dia tsy nanao kitoto ny fiainany niaraka tamin'Andriamanitra tamin'ny fivavahana izy, fa hitantsika fa nivavaka foana Jesosy. Ny fo maraina izy ary dia nanokana fotoana niarahana nivavaka tamin'Andriamanitra. Rehefa amin'ny alina dia nanokana fotoana izy nivavaka tamin'Andriamanitra, ary mino fa ny fotoana rehetrarehetra izay niainan'i Jesosy tetỳ an-tany dia fiainana niaraka tamin'ny vavaka. Dia izay no fampianarana izay nataon'i Jesosy tamintsika, ataony tamin'ny mpianany ary ataony amintsika ankehitriny, ary nitanterahany tamin'ny fiainany ihany koa. Fa misy koa fampianarana izay nataon'i Jesosy ary niainany mihitsy, dia hitantsika izany ao amin'ny Marka 7:12 sy ny 5:10.
ezahako fitipitiana fotsiny le izy tahaka izao. Ny voalohany indrindra dia ao amin'ny marika toko 4:12 ny zavatra nitranga efa ho injehiny Jesosy efa omboana amin'ny hazo fijaliana izy dia inona nitranga? Ny zavatra tenen'ny soratra masina dia ny fitahan'i Jodasy izy, voafitaky Jesosy. Ny laviny Petera izy ary niatakataka taminy ary nandao anazy daholo ny mpianany rehetrarehetra. Eritrereto hoe ny olona akaiky an' Jesosy indrindra, namany izay niaraka taminy tsy tapaka nandritra ny 3 taona sy tapany, eny fa na dia niavany ray aman-dreny ary dia niaraka taminy daholo tamin'ny fotoana sarotra indrindra tamin'ny fiainany. Mety hoe mahazo amin'ny fiainantsika koa hoe tsy manana namana intsony, tsy misy olona akaiky antsika intsony fa lasa daholo ny olona rehetrarehetra. Dia malahelo hoe fa nahoana loatra re ny lasa daholo ny namako, fa nahoana loatra re no onjoonjoko za samy rery sisy. Dia rehefa amin'ireny fotoana ireny dia mametraka fanontaniana hoe so ary dia tena ratsy mihitsy dia izaho ty ka tsisy namana intsony ty anahy. So ary hoe ratsy fanahy loatra le olona namako reto dia jereo fa lasa daholo zareo. Ny lesona ameny Jesosy atsika eto dia zao rehefa tonga ny zavatra tahaka an'izay dia tsy nametsiny tenany Jesosy ary tsy nametsiny ny mpianany. Tsy nieritreritra mihitsy Jesosy manao hoe ratsy izy matoa ny tahan'ny olona rehetrarehetra ary tsy ratsy mihitsy izy. Zanak'Andriamanitra izy ary tian'Andriamanitra ary tahaka izany koa isika. Zanak'Andriamanitra isika ary tian'Andriamanitra. Tadio fa na Joba ary rehefa voany nahazo anazy izy dia niataka tamin'ny daholo ny namandrehetra, nanameloko anazy ny namandrehetrarehetra, fa Joba tsy nanameloko tena nanameloko ny namany. Dia tahaka izany koa ny lesona tiany Jesosy omeny antsika androany hoe raha sendra ka lasa ny namana dia tadio fa Jesosy koa dia niara ny olana tahaka izany, fa tsy niala tamin'Andriamanitra izy fa nifikitra mandrakariva ary anisan'ny sedrasedra ny fiainana ny anjara taminy. Ny anankiray izay nahazo an' Jesosy taoriana kelin'izay dia ny anjadiny tsy rariny izy. Inona nahazo anazy? Nampangaina izy tamin'ny zavatra tsy nataony, nampangaina izy tamin'ny zavatra tsy marina, noelohana izy tamin'ny zavatra tsy nahazo anazy kory, voahosom-potaka, voarabiraby, nokapohana, nororana, naboridana, ny zavatra ratsy rehetrarehetra nahazo an' Jesosy. Eritrereto hoe nandritra n'indray andro iny dia be mihitsy ny zavatra nahazo an' Jesosy nitotona taminy. Mety hoe nahatonga anazy nieritreritra hoe fa nahoana re izao fahasahiranana rehetrarehetra izao no mitotona amiko daholo. Tompo arovy amin'ny sedrasedra ny fiainana. Dia izany ny zavatra nahazo an' Jesosy nefa nefa Jesosy tsy nanala tanteraka ny finoana ny fatokinan'Andriamanitra ary tsy nanameloko an'reto olona izay nikapoka anazy izy nanameloko anazy. Fa inona ny zavatra nataony? Niteny izy manao hoe mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Dia lesona lehibe izay ho antsika koa ankehitriny izany. Mety hoe any amin'ny toeram-piasana, mety hoe ao an-tokantrano, mety hoe mifanolobodi-rindrina, misy olona manenjika atsika, misy olona manameloko atsika, misy olona manosom-potaka atsika na mitantara zavatra ratsy tsy marina any ambadika any. Dia manao hoe diso tokoa izany zavatra rehetrarehetra izany. Fa aoka isika tsy ho sedra ho lavo amin'izany fisedrana izany, fa aoka isika atoky ary aoka isika hanao tahaka an' Jesosy. Tsy hiady amin'ireny olona ireny na hamara ratsy, fa hivavaka ary hangataka famelana anazy. Hoy Jesosy hoe tiava, tsy ny namanao ihany, fa tiava hozy izy izay olona rehetrarehetra manenjika anao. Fa tahaka izany Andriamanitra hozy izy manao soa izy na ny tsara fanahy izany na ny ratsy fanahy. Ary dia izay koa ny zavatra izay iriany Jesosy atsika, dia ny anatona atsika
an'Andriamanitra ho andreny olona reny, mba hivavahantsika ho andreny olona reny, mba hangatantsika famelana ho andreny olona reny. Tsy avy amin'ireny olona reny ny fahotantsika, na reny olona reny no mahatonga le disadisa amin'ny fiainantsika, fa tadidio fa le fanahy sy ny fahefana izay any amin'ny habakabaka na ety ambany ety izay mampirisika ny olona na ny toe-javatra hiainantsika. Matoky fa ity fampianaran'i Jesosy ity ary ny zavatra ny ainan'i Jesosy dia ahafahantsika hery misedra ny mety ho fanenjena mahazo antsika. Ny zavatra nitranga farany tamin'ny fiainan'i Jesosy angalantsika lesona eto dia ny fahafatesana sy ny fisarahana amin'Andriamanitra. Hitantsika eo amin'ny Marka 5:10 fa voaheloko Jesosy. Hoy ny vahoaka rehetrarehetra hoe omboy amin'ny hazo fijaliana. Hatreo dia mbola nieritreritra angamba Jesosy mety manao hoe natsika mieritreritra amin'ny toeran'i Jesosy manao hoe mety mbola ho avitra izy. Kanefa rehefa tonga ny fitsarana dia tapaka tokoa fa omboana tamin'ny hazo fijaliana izy. Niezaka ihany Pilato hoe hanafaka anazy dia saika hoe hanolo any Barabasy. Kanjo navela i Barabasy fa izy ny voaheloka. Dia mbola tonga teo amin'ny hazo fijaliana nomboana izy, dia ny olona mbola nandrabiraby anazy manao hoe raha zanak'Andriamanitra tokoa ianao dia aoka ane mba ho afaka amin'izao ho ampidin'Andriamanitra eny amin'ny hazo fijaliana. Dia nefa tsy vita izany fa tavela teo amin'ny hazo fijaliana izy. Ary rehefa hitan'i Jesosy fa tena ho faran'le izy dia nitodika tamin'Andriamanitra izy, dia mbola nangataka tamin'Andriamanitra, nitaloha tamin'Andriamanitra manao hoe raby Andriamanitra nahoana no mahafoy ahy ianao. Natsapa tanteraka izy fa navela an'Andriamanitra. Rehefa tavela teo izy dia farany mikika mafy ary afaka ny ainy. Mety hoe sedra zavatra ohatran'izany isika. Nangataka ny talao tamin'Andriamanitra ary nanana fanantenana kely ihany hoe ho ahafahan'Andriamanitra, mba ho sitranon'Andriamanitra, mba ho ahafahan'Andriamanitra amin'ny fahatrano, nefa toa ohatrany hoe mivomaika, mitotongana dia ho latsaka tanteraka amin'ny fahoriana. Fa Andriamanitra indraindray mamela ny fahoriana mafy tahaka izany. Dia mety hoe ho tonga hatramintsika ny zavatra nazon'i Jesosy hoe nahoana re Andriamanitra ny tsy mihaino anahy, nahoana re Andriamanitra ny tsy mahareny vavako. Mangataka anazy ihany anefa tsy reny. Eny ry havana, mety hoe tena tafalatsaka mafy mihitsy isika amin'ny fahoriana. Nefa izao azontsika tadidiana dia izao, na Jesosy Kristy ary dia nisedra zavatra mafy tahaka izany ary dia tonga hatrany amin'ny fahafatesana. Fa ny zava-tsara indrindra izay tsy eritreretin'ny saintsika amin'ny fotoana sarotra ohatran'ireny, kanefa ampatsiahivin'Andriamanitra antsika amin'izao fotoana izao dia izao, ninona mitranga amintsika eny fa na dia tonga hatramin'ny fahafatesana dia hain'Andriamanitra manova izany. Tamin'ny fiainan'i Jesosy teto rehefa latsaka tanteraka tao anatin'ny fahafatesana izy, natsofoka tao anaty fasana izy, dia tonga ny andro fahatelo ary natsanga n'Andriamanitra tamin'izany fahafatesana izany. Eny ry havana, tsara Andriamanitra, lehibe Andriamanitra, ary na dia hatramin'ny fahafatesana ary dia ho resiny, ary ny fanirian'Andriamanitra dia nahatonga antsika amin'izany fandresena farany izany. Ka dia aoka isika tsy hamoy fo, aoka isika haritra hatramin'ny farany, aoka isika hijoro hatramin'ny farany, fa ninona mety zavatra hitranga, ninona mety ho disadisa eto amin'ity fiainana ity, eny fa na dia hatramin'ny fahoriana mafy indrindra ary, eny fa na dia amin'ny fahafatesana mafy indrindra ary, eny fa na dia amin'ny fisarahana ary, izay eritreretina hoe so tanteraka izany fa hanimba ny fiainantsika tanteraka, tsy misy zavatra, tsy misy na inona mety mampisaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Eny ry havana, Jesosy efa nandalo izany, efa nandalo an'izany zavatra sarotra izany, ary manasa antsika izy ankehitriny manao hoe matokia, miambena, mitandrema ary mivavaha. Fa ninona sarotra, ninona mafy amin'ny fiainantsika dia hain'Andriamanitra ny manavitra izany, ary eo amintsika mandrakariva Andriamanitra. Misy teny vitsivitsy fampahirezany reto tiako atolotra antsika amin'ny tapany farany amin'ity afatra ity. Dia ny teny voalohany dia manao toy izao hoe
tsy maintsy mandalo ny herisetra ny fiainana isika. Ireo no atao hoe fisedrana. Ninninna mety hoe mafy tanteraka le izy fa tadidio fa hoe miteny soratra masina hoe rehefa tonga zany teny fisedrana zany, rehefa tonga zany fisedrana zany dia tsy mihoatra ny mety hoe hery zay tanjaka zay ananantsika no atonga zany. Fa Andriamanitra miaraka amin'ireny teny reny fisedrana reny dia efa manomana koa ny vahaolana ao antsika. Hitantsika zany ao amin'ny Koretiana voalohany toko 1:10. Toko 10. Dia ny teny fampahirezana anankiray koa tiana zaraina amintsika dia toy izao manao hoe ny fahorinana ny fisedrana reny dia nataon'Andriamanitra koa ampanantonana antsika aminy. Zavatra nahagaga anahy ary mahagaga amin'ny fiainana mandrakariva dia izao, rehefa sendra ny fahasahiranantsika na fisedrana dia amin'ireny fotoana reny no mitodododo manantona an'Andriamanitra. Izy ity zany reny zavatra mianjady amintsika reny dia nampiasain'Andriamanitra mba hahatonga antsika hitodika aminy, nahatonga antsika hiaraka aminy. Ka mifalia zany fa satria raha ohatra ka sedra ny fisedrana itsika dia fanirian'Andriamanitra manao hoe miverena ianao anaka aty amiko, tongava miaraka amiko eo anilako mandrakariva. Izao no tenin'ny soratra masina. Nefa hoy izy tamiko, miresaka i Paoly mitantara eto, ampy anao ny fahasoavako. Rehefa nitalao tamin'Andriamanitra i Paoly satria nisy tsilo izy taminy, dia rehefa nivavaka intelo Paoly, nefa dia tsy navelan'Andriamanitra tamin'izany fa nivaly tenin'Andriamanitra dia manao hoe ampy anao ny fahasoavako. Indray tsika miteny amin'Andriamanitra hoe afao amin'izao sedrasedra zao, fa miteny Andriamanitra manao hoe ampy anao ny fahasoavako, satria tahaka ny Paoly miteny hoe fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena, koa maika sitrako ny hirere amin'ny fahalemeko, mba hitoera ny herin'ny Kristy amiko. Amin'ireny fahasahiranantsika ireny no mitoetra amintsika ny herin'ny Kristy. Misy teny fampahirezana toy izao koa hoe miteraka zavatsoa amin'ny fiainana ny faharetana amin'ny fisedrana. Hitantsika zany ao amin'ny Jakoba toko 1:2 sy ny 7 manao toy izao hoe ry rahalahiko, ataovy ho fifaliana avokoa raha hiara-ny fakapanahy na ny fisedrana zany, hiara-ny fakapanahy samihafa ianareo, satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra no finoanareo ka mahatonga faharetana. Mahatonga ny faharetana. Raha toy ny fiainantsika ka midina fotsiny ohatran'izao, mora kely ny midina. Fa rehefa miakatra dia maharitra. Rehefa sedra ny fahasahiranana dia amin'iny no tena mora maharitra ary mora mahay. Raha ohatra ianao ka mividy tomobile tsara tarehy be vaovao, tsy misy problema mihitsy, dia tsy hahay hanamboatra tomobile mihitsy, ary tsy mahay mihitsy hoe inona no mety hoe fahasahiranana amin'izany fiara zany. Fa raha ohatra ianao ka manana tomobile efa somary efa antitrantitra, ka raha ohatra ka manana panina isan-karazany, dia hitanao hoe ay ve ohatran'izao ny fanaovana ity, ay ve ohatran'izao. Ka raha sendra fahasahiranana, sendra panina teo aoriana, dia tsy gaga intsony na mety atahotra intsony, fa efa fantatra hoe ay ohatran'izay zany le izy, dia mandroso tsikelikely. Fa raha ohatra ka zatra ny hoe zatra tsara loatra isaky ny mihetsika, dia amin'izay raha sedra kely fotsiny ny fahasahiranana dia ohatran'ny hoe milatsaka tanteraka ny fiainana rehetrarehetra. Tratra ny zavatra takan'izay tamin'ity herinandro ity, nanana olana ny fiarako dia nandeha nanatona mekanisien mavoby anankiray izay ahako, dia tonga tany dia minitra vitsivitsy fotsiny nanamboarana an'ilay izy, dia vita tanteraka, afaka le défaut amin'ilay izy, dia eo amin'izay ary andeha hamelona le tomobile, dia nivelomina le tomobile, tsy nety nivelona. Afaka le défaut, nivelomina le tomobile nefa tsy nety velona. Dia teo aho zany hoe ahoana ary ity, ahoana ny anamboarana an'izy ity, mba afaka daholo le fahasahiranana nefa dia nisy zahatra anankiray indray tonga.
dia naverina teo nalefa teo nipitserina tsy nety mihitsy tsy nety vela mihitsy le fiara kanjo niantso le namako niantso le mécanicien no hoe andeotsika antany hevitr'olon-kafa dia nanontany hevitr'olon-kafa dia hoe le olon-kafa hoe ndao ara fa ho avy ahako tena olako be tamin'io fotoana io dia zao nilaiko le fiara satria nanana rendez-vous maromaro atao aorianan'izay ary za zany tena natoky hoe vitanyity le mécanicien ty tsara izy satria olona efa fantatra tsara ny fahaizany sy ny fanaon-javatra tsara fa afaka koa raha sedran'io olana io afaka tezitra tamin'ny toana koa hoe fa maninona ary a no zao nanao an'le izy na afaka tezitra tamin'le mécanicien fa maninona ny pitenao mihitsy ny fiarako tonga teto nandeha ihany le izy nefa nahoana zao tsy mandeha tsony le izy na mety ho tezitra koa raha hoe simba daholo zao ny rendez-vous-ako rehetrarehetra sy ny karazany indraindray tsika tratry ny fakapanahy toy izany tamin'ity nisaotra an'Andriamanitra fa tsy fantatro fa nomeny fahatoniana tanteraka hoe tsy misy zavatra hoe mety hoe animba kanjo ny zavatra nahagaga anahy ny taorianan'le izy dia nisy zavatra tsara be dia be tokony hitako tsara mihitsy hoe namboarin'Andriamanitra ny fotoana rehetrarehetra anankiray fotsiny tokony nanao étude biblique ahako tao an-trano dia nefa tsy afaka nody zany fa voatery teo amin'le toerana teo no nanaovako an'le étude biblique tamin'ny téléphone dia no nitafitra le étude biblique dia nisy anankiray tao an'le olona niaraka nanao an'le étude zany roy sisy tena tsy mbola nanatrika étude ohatran'izao mihitsy nampahery tahaka an'izao dia misy zavatra tahaka an'izany zavatra tsy ampoizitsika nefa ain'Andriamanitra ny manamboatra anazy ary ny zavatra nahagaga anahy indrindraindrindra dia zao le olona natsoina izy tika afaka nanamboatra zavatra be dia be mihoatra lavitra noho ny zavatra neritreretiko tao anatin'le fiarako Andriamanitra zany mahafantatra hoe misy zavatra tsara efa nomany ny tany ka zay natonga an'le izy hoe tsy nitsindrina hoe tsy nandeha ny zavatra nahagaga anahy dia zao rehefa niraisin'le mécanicien le fiara noho ny efa tsy teo ntsony ahy zany dia niraisin'le izy dia mipotseriny dia nandeha ho azy le fiara misy zavatra tahaka an'izany tsy fantatritsika hoe inona no ataon'Andriamanitra amin'ny fiainana mety hoe misy fizidrana mety hoe misy zavatra sarotra fa ain'Andriamanitra manamboatra an'izany dia ny fampahirezana anankiray izay men'Andriamanitra antsika androany koa dia zao miaraka amintsika Andriamanitra fa hoy ny vaky teny eo amin'ny Hebreo 4:5-20 manao hoe fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara mitondra ny fahalementsika fa izay nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka atsika nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka atsika koa Andriamanitra tahaka ny tantaraintsika momba an'i Jesosy teo fa izy dia tsy nananota ka aoka isika anatona ny seza fiandrianany fahasoavany amin'ny fahasahiana mba hahazoantsika famindrapo sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory fanao ny zanako rehefa alohan'ny atory dia te atorina miaraka aminay ngamby izy dia miteny manao hoe zany manofo ratsy mbola tsy matory koa izy tonga izy dia miteny hoe manofo ratsy dia indraindray eritreretinay hoe te hiaraka aminay fotsiny mahatonga an'izay dia arahana izy hoe andao fa hiaraka kely aminao dia miaraka mivavaka dia miaraka eo dia iny izy fa resy tory fa rehefa tonga ny alina dia taitra tampoka avao izy dia manatonao mpandriana dia iny tokoa fa nitomany nanofo ratsy dia ny zavatra mahagaga fa zao rehefa mipetraka miaraka aminay eo izy dia matory tsara dia tsy manofo ratsy tsony ary asanatriny zany hoe mbola miverina le nofy dia ohatrany hoe misy fiadanana misy fifaliana zany miaraka aminay eo dia matory tsara izy mandra-paraina ny andro dia mandeha ny trangany tahaka izay dia nanatona ny teny tamin'le zanako andao fa hiaraka aminao ahako dia niaraka taminy dia niaraka natory taminy tao dia niaraka nivavaka ahako mba hampatory anazy dia ny zavatra nahagaga rehefa nivavaka iny dia tonga izy dia tony
dia tonga dia natory tsara. Fa tamin'ny alina iny dia ny zako indray no nanofy. Dia nanofy ratsy aho dia taitra tampoka dia navesatra be. Dia ny zavatra tonga tao an-tsaiko tampoka dia toy izao hoe fa ohatran'izao zany mahazo an'ilay zanako. Dia nalahelo mafy aho, ontsa mafy ny foko. Dia ny tonga tampoka tao anatiko tao dia ny hoe nivavaka amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra afao satria raha izao ny mahazo ny zanako rehefa ala rariny raha toy izy ka mitalao hoe tsy te hanofy ratsy aho. Dia tamin'ny alina iny dia nivavaka mafy tamin'Andriamanitra. Vavaka mafy tamin'Andriamanitra, Tompo afao amin'ity nofy ratsy ny tiany zanako. Afao diovy tanteraka ny ao amin'ny sainy, diovy tanteraka ny ao anatiny. Dia misaotra an'Andriamanitra satria tena tsapako hoe tonga tamiko ny fanan'Andriamanitra, tsapako hoe nampahery anahy ny fanan'Andriamanitra ary nanafaka tanteraka ny zanako. Ny alina iny dia tsy teo aho nampatory ny zanako fa nitantara tamiko ny vadiko manao hoe natory, tonga dia natory. Niaraka nanao ny fiaraha-mivavaka mahazatra zaroa dia tonga ny ankizy dia natory. Tsy nisy ny talao manao hoe afaka matory miaraka aminareo ve izay, fa dia misaotra an'Andriamanitra satria nafahan'Andriamanitra tanteraka. Ny zavatra tsapako tamin'izay fanandramana izay dia izao: zahako ray ity ara izay tsy mahafantatra hoe inona marina neny tiany zanako, na tsy mahatsapa hoe ahoana marina neny fahorian'ny zanako. Mahafantatra an'izany ka maika fa Jesosy Kristy. Fa izao teny ao amin'ny Hébreu 2:20 hoe fa satria nalaim-panahy ny tenany tamin'ny fahoriana nentiny, Jesosy Kristy zany resahany eto, dia mahavonjy izay alaim-panahy koa izy. Fantany ary efa nresantsika teo ny zavatra mahazo atsika. Fantatsika koa inona ny zavatra efa nisedrain'i Jesosy rehetrarehetra. Fa na dia izany ao anatin'izany fisedrana zany ary dia hain'Andriamanitra no miaraka amintsika. Ry havana, tsy misy mahasaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Fa fantatsika fa na ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra dia izay voaantso araka ny fikasana raha teo. Hitantsika izany ao amin'ny Romanina 9:9 dia toyan'izany ao amin'ny Romanina 9:9 ihany ny andininy efatra amby telopolo sy ny toyany dia milaza toy izao hoe kanefa amin'izany rehetrarehetra zany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Ny faniriana dia tsy hianjadian'ny hetraketraky ny fiainana. Ny faniriantsika dia tsy ho lavo ny fakapanahy. Ny faniriantsika dia handresy amin'ny fisadrana isan-karazany. Nefa tsy maintsy misy izany, tsy maintsy mandalo amin'izany. Jesosy Kristy efa nisedra izany ary nandresy, ary mizara antsika izy ankehitriny ny fomba mba ahatonga antsika ho tafavoaka mpandresy. Ho tiana isika amin'izany fisedrana izany mba haharitra hatramin'ny fariny ka ho anisan'ny vavonjy. Fa toy izao ny teny mivaky eo amin'ny Romanina 9:7 ihany ny andininy 7:30. Fa matoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na ireo fanapahana, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy, na hery, na ny ambony na ny ambany, na inona amin'izao zavatra rehetra izao dia tsy hasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Eny, Jesosy Kristy, Kristy tompontsika tiantsika. Amen. Amaranantsika izao fotoana izao dia anasantsika hitodika amin'Andriamanitra. Anasantsika na ao amin'ny fahoriantsika izany, na mety hoe amin'ny olona manodidina antsika izay hisedrany izany fahoriana izany, na mety hoe amin'ny ho avy izay mety hoe mbola hahatratra antsika koa, dia manasa antsika ankehitriny tsy hitandrina ihany na iambina ihany fa hivavaka, ka hanolotra ny fontsika tanteraka amin'izany fahasoavan'Andriamanitra izany, ka manasanao any amin'ny toerana misy anao. Mety hoe voalohany ianao androany ny hitodika amin'Andriamanitra ary hoe hivavaka aminy, dia apetrao amin'ny tanteraka ny fatokianao.
mety hoe fanivavaka foana ianao hatramin'izay ary mety hoe ankehitriny efa ao anatin'ny miraviravy tanana tanteraka manao hoe fanivavaka foana ny hatramin'izay fa mitodi amin'Andriamanitra ary matokiana azy fa fotoanany zao tiany amonjena anao, tiany amonjena ny havanao, tiany amonjena ny zanakao, tiany amonjena ny namanao ka dia manasa anao amin'ny finoana tanteraka amin'ny fantokiana an'Andriamanitra tanteraka hiaraka hivavaka amiko ankehitriny hivavaka isika. Tompo Andriamanitra rainay ao, lehibe ianao ary feno fahasoavana ianao, feno fitiavana ianao ary raha ny sitrako Andriamanitra dia efa hiaraka aminao any amin'ny paradisa izay any anilanao mandrakariva. Nefa Andriamanitra noho ny fahotana noho ny zavatra nitranga teto amin'ity fiainana ity dia mbola feno ny fisedrana eto amin'izao fiainana izay iainanay eto tany izao izay. Misaotra anao izay amin'ny teny izay menao anay androany. Misaotra anao izay satria tsy ianan-danitra lavitra eny anao fefanirina tety ary nisedra ny fisedrana rehetrarehetra izay iainanay. Misaotra anao amin'izany fitiavanao izany Andriamanitra ary misaotra anao mampatsiahy anay androany fa tianao avela amin'izany fisedrana izany izay, tianao hivoaka ho mpandresa amin'izany fisedrana izany izay ka ankehitriny izay Andriamanitra dia mitodika aminao. Fantatrao ny alahelonao nay, fantatrao zavatra mitranga aminay, fantatrao ny tahotra Andriamanitra ka miantso vonjy aminao izay Andriamanitra ankehitriny. Vonjeo izahay ary afao, vonjeo izahay ary avelao handresy, vonjeo izahay avelao haharitra hatramin'ny farany. Misaotra Jesosy eo, misaotra Tompo, misaotra fanahy masina satria eo ianao ary mampaheranay aty anatinay tanteraka. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahana izany vavaka izany. Amen.